mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsy avindray atratra ity larobia fa 9 volana aogositra ity tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray isika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dierantsika ny amin'izany nefa dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo ty anay tsara indrindro, mbola velom-pisaorana anao izahay fa mbola nomena an'izao fotoana izao indray fa anay mandinika sy mianatra ny teninao. Mangataka aminao izay mba hamela ny fahatsoana sy ny elokay rehetra, ary koa hiteny manoloana anay eto anio ny teninao ane ho sakafo mahavelona tokoa ny fomam-pananay mba ahafahanay mandroso mandrakariva eo aminao. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Miresantsika omaly indrindra amin'ny Efesianina 4 ihany dia mbola makasika an'izay ihany no jerentsika makasika an'izay fiainan'ny mpino izay eo amin'ny fanahy masina. Hoy ny Efesianina 4:7 manao hoe ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisina tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Eo ampiresahany momba ny fahotan'ny fomba fiteny eo anivon'ny fiarahamonina kristianina isika omaly, ary androany ihany koa mbola iresaka momba an'izay dia inona moa izany ny antso ataon'i Paola mikasika ny fanatrehan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Sady manao fampitandremana mampatahotra manko i Paola no manome toky mampahery ihany koa. Ny ratsy fanaovantsika ao am-piangonana dia tsy fahadisoana kely, tsy misy fiantraikany tsekory. Ny tsy fampiasantsika araka ny tokony ho izy ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana izay nomen'Andriamanitra antsika ho fanombana ny hafa no mampalahelo ny fanahy masina. Ny famerenan'ny Paola izay voalazany amin'ny Isaia 3:10 dia manamafy an'ilay fampitandremana lehibe hoe fa ireo kosa dia niodina ka nanome alahelo ny fanahy masina dia tonga fahavalony izy ka niady taminy. Manome toky mampahelo Paola fa manisy tombo-kase ny mpino ny fanahy masina manomboka amin'ny andro izay hanekeny an'i Kristy ka hatramin'ny andro fanavotana. Tsy mora tapaka fa mafy orina ny fifandraisana eo amin'ny fanahy masina sy ny mpino. Ary rehefa ataon'ny mpino tsinotsina ny fanatrehan'ny fanahy masina amin'ny fampiasan'ny fitenenany izay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra toy ny fitaovam-piadiana hamonoana hafa dia tsy nolazainy hoe miala ny fanahy masina fa hoe malahelo kosa izy. Maniry ny toetra eo amin'ny mpino ny fanahy dia anisy marika aminy mba ho fananany sy voaron'Andriamanitra mandra-piverenan'i Kristy. Tsindrian'i Paola ma-Andriamanitra ny fanahy amin'ny maha-fanahy masin'Andriamanitra azy, ary asongadiny ny maha-persona azy amin'ny filazana ny fanahy masina hoe malahelo. Mila mitandrina fantatra izany isika rehefa miresaka ny amin'ny zava-miafina momba an'Andriamanitra telo izay iray. Ny fanahy dia sady iray amin'ny ray sy ny zanaka no miavaka amin'ny ray sy ny zanaka. Ny fanahy dia manana ny sitrapony ary misafidy mifanaraka amin'izany. Mety malahelo izy ary mety hitenenan-dratsy ihany koa. Izany famaritana izany dia tsy mifanaraka amin'ny hoe hery tsotra na hery miasa mangina fotsiny ny fanahy masina, fa tena manana toetra olona mihitsy amin'ny maha-persona azy. Koa moa ve olona tahaka sy anao izany ny fanahy masina? Tsia, fitenin'olombelona voafetra ihany no ampiasaintsika anehoana ny maha-Andriamanitra, ary ny fanahy masina dia tsy hoe olombelona na ovinany oviana tsy akory. Manaiky ary manakaiky antsika amin'ny fomba eti ny fanahy masin'Andriamanitra, hany ka voambara ho misy fiantraikany aminy ny asa sy ny fihetsika izay ataontsika. Miara-miaina amin'ny ray amin'Andriamanitra telo izay iray isika, izay nanolo tena ifandray
izay maharitra amintsika ary manisy tombonkatse amintsika mandra-pahatonga ny farany. Izany dia tokony tsy ataontsika ambanin-javatra ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, ary indrindra ny fanomezana lehibe izay omeny Kristy antsika dia ny fanahy masina izay miasa ao amintsika. Ny isika dia tsy hanao izay hampalahelo ny fanahy masina tokoa, ka hanao tsinotsinona ireo fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina, fa hampiasa izany amin'ny tokony ho izy indrindra ny amin'ny fampitandrimana izay omeny Paoly antsika, ny amin'ny fomba fiteny izay tokony teny izay hampahelo ny hafa mandrakariva ny avoakan'ny tenintsika. Amen. Dia Andriamanitra tsara indrindra izay ny-danitro, mbola misaotra anao indray ny amin'izany lesona menao anay io izany, izay mampatsiahy anay mandrakariva ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay sy eo am-ponay. Mangataka aminao izay mba ampitoetra izany ao anavinay mandrakariva, ka ny amin'ny fisehoanay amin'ny andavanandro any dia fampirisihana avy amin'ny fanahinao masina hatrany, ka na ny teny alohan'ny vavana ny zavatra ampiasain'ny tanana dia ho zavatra araka ny fanahinao hatrany. Mangataka aminao izahay mba hiasa ao anivonay tsirairay avy ianao, ka mba ho araka ny sitraponao tokoa izay rehetra atao, fa tsy handeha amin'ny fieritreritray izahay. Izany vavaka izany dia tonoina isy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.